na dia hita raha fa mafy ny zavatra antalovan'ny firenena dia mbola amin'ny fifaliana ihany mafana miaraka amintsika ao anatin'izao fampahirezana izao mivavakisika. Jehovah Andriamanitra ray, misaotra anao hatrany izay raha mbola manana fahafahana nafaka miantso ny anaranao, nafaka mandre ny teninao, ankatahanay dia ny fanahinao masina no hanokatra ny masom-panahiny tsiraray avy tompo, mba fantarany fa manana hevitra hieverana anay ianao, dia hevitra tsy hatonga loza fa fiadanana, kanefa matetika izay miny mikipo manoloana izany sitraponao izany. Tsy misy afa-tsy ianao rery no afaka mandresy lahatra ny isa-matan'olona vahoaka eto amin'ny firenena mba hanaiky ny fitantananao. Dia izay ondray ny voninahitra ao raha eo amin'ny anaranao Jesosy, amen. Falomerabantsika amin'ny anaran'i Jesosy, manonona ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny tompo amintsika mandrakariva, manoloana ny toejavatra mitranga eto amin'ny firenena. Tsy misy olona izay tsy mitaintaina, malahelo, aoko ny sosotra tezitra, ary izany rehetrarehetra izany tsy fanomezantsiny fa samy manany zavatra eritreretiny ao anatin'ny sainy ao na amin'ny toejavatra mitranga eto amin'izao firenena izao. Ary manoloana izany indrindra na ny tena raha mitondra an'izao hafatra izao dia mahatsiaro malahelo tanteraka mihitsy ny amin'ny toejavatra mitranga, satria vanim-potoana tokony iray fo, iray saina, tokony iray fitiavana malagasy rehetra. Rahandray ohatra ny malasa fisainana ihany ny mieritreritra hoe tena re manerina izao tontolo izao mihetsika izay tanterahana eto Madagasikara. Famiko manokana dia mahatsiaro menatra, satria inona ny fantatra izao tontolo izao na dia oharany zavatra tsy mety, le ady hatrano, le tsy fifankatiavana, le fifamonoana, le fifampitsikerana, ary indraindray heverin'ny olona fotra ny voninahitra nandrenisana izao tontolo izao an'izany, kanefa tena raha mandinika tsara enatra, satria very le sotoavina malagasy dia ny fihavanana. Ny zavatra rehetra tanterahana dia tokony tena hikatsaka an'izay fihavanana izay mandrakariva. Petsaka angeny vahaolana azo entiny, fa vahaolana tokony ho sainina tsara, ary tokony tsy hanembatsembana ny fifankatiavana, ny fihavanana. Izao tontolo izao samy manana ny filazany ihany koa, indrindra ny firenendehibe manoloana ny toejavatra misy eto Madagasikara. Fa raha tsapantsika misy fifaliana ange ao anatin'ireny firenen-kafo ireny, indrindra ny firenendehibe vao mikorotana ny firenena kely anankiray izay azahoany tombontsoa, mody mampiseho ny alaheliny izy, fa faly izy, satria arakaraka ny fampitehan'ilay firenena no fantsetsitra amin'ilay firenena. Ary izay indrindra no anaovana antso amintsika mba hitodika amin'Andriamanitra, mba hamantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Raha mandinikitsika ny resaka hoe hafa ange ty volana septambra ty, septambra oktobra, tena volana hafahafa. Ary matetika rehefa isan-taona dia vao miomakomana hiditra amin'ilay volana fahafito araka ny fanisan'andro ara-baiboly dia misy toejavatra takan'izany. Ary nampahafantaran'Andriamanitra dia mimeloha mba ahafahan'ny olona miomana manoloana ny sain-dalina Satana izay mitady hitondra korotana. Ka raha maily ny olona dia ny fiambenana no tokony ataony, tokony miezaka mandrakariva, tsy ho tafalatsaka ao anatin'ny fitaka izay mampitondra tsy fifankatiavana. Ary ataontsika ny hafatra tamin'ny fahafitony volana septambra izay fa niresantsika teto hoe fenomanana, ary fantatra izao tontolo izao, ary le toejavatra mitranga ange tsy ataontsika fotsiny, fa le korotana misy saiky manerana n'izao tontolo izao, ohatra ny fampiana-dratsy zany le firenena, fa tsy mahita ny zavatra ao ambadika izay rehetrarehetra izay hoe hitondra inona ny korotana. Mahafaty antoka ve re olona raha ohatra hoe ny olana izay mitranga dia amin'ny alalan'ny fifampiresahana sy ny fihavanana no hikatsahana n'izany rehetrarehetra any,
fa tsy tsika tsy tokony hoe hianatra hoe satria zao ny fanao ny firenendehibe de hianatra ny fanaony fa tsika ny tokony ho modely ampianatra azy mba hitondra vahaolana ampitiavana mba ho modely amin'ny firenena rehetra ary zany indrindra mitanjona kendrena satria raha tsy eo amin'Andriamanitra tsy hotratra atsika zany tanjona zany kanefa mimpiry moa tsika tsy miresaka hoe Madagasikara ny Kristy eo amin'ny Madagasikara matra ny tena mamenatra na de ny fitenenana zany indrindra atsika kristianina azy da ny volana septambra io de volana hafahafa ary hitatsika iny hoe raha tokony ho feno manana de lasa volana takona mitondra haizina tsy tafapaka eo anivon'ny firenena zay midika fa isy korotana isy zavatra mafy tsy maintsy andalovana kanefa na de zay ara ny zavatra ampahafantarin'Andriamanitra amitsika tena afaka soloana ny korotana araka ny afatra farany tete raha vitan'ny kristianina ny mangina fa Jehova ny ady de misy fanafahana lehibe ataon'Andriamanitra ary anisan'ny ho atsika kristianina ny resahana an'izany raha mahatakatra ny zavatra tao ambadiky ny fivoahan'ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egipta tsy ampafiry ny isan'ny Egyptianina ange ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana zany ary raha oharina amin'izao vanim-potoana zao de ny firenena Egyptianina ny tena firenendehibe ary tena teo ambanin'ny vahoany firenena Egyptianina ny akamaroany ny firenena rehetra tamin'izany nalaza manerana an'izao tontolo zao natahorana kanefa rehefa nanaiky ny tenin'i Jehova ny zanak'Israely hoe Jehova ny adonareo ianareo kosa anginy afaka teo ambanin'ny vahoany firenendehibe kanefa raha afaka tsy tonga de ny adana fa mbola misy lalana zay nizorana mba raha tonga ny fiadanana ny fanafahana ho afaka eo ambanin'ny vahoany firenendehibe tsy mora fa ny finiavana tsy anaiky ho fehezin'ny firenendehibe tsy vita raha tsy miaraka amin'Andriamanitra na inona na inona zavatra ataotsika raha tsy zay ny lalana izorany firenena anankiray zay miankina amin'Andriamanitra hoe izy no ezaka hiady fa Andriamanitra velany mangina tsy afa-bela fa mety amin'ny firenendehibe zany fa ny baraingy mipetraka ho savy ny firenena mitady vahaolana tsika ina amin'ny mahatonga ny olana misy amin'ny firenena an-dalam-pandrosoana rehetra ny firenena mahatra rehetra ny antojay ataony firenendehibe mahatonga an'izany rehetrarehetra zany izy no baiko izy no mifehy matahotra azy ny firenena madinika de tsy maintsy miankindoha aminy fa nyfanontaniana tiako apetraka hoe raha ohatra tena hitady vahaolana marina andeha hitady fanavaozana marina savy ny firenena tena anapaka ny fifandraisana ny firenendehibe tsy midika zany piry hoe tena ilon'olona fa tsy vita ny zavatra rehetra raha tsy fanampiana tsy maintsy misy fifandraisana eo amin'ny firenena sy ny firenena fa ny fanapahan-kevitra raha tena ho tonga ny fahaleovatena de ohatra anankiray ary tsy takona feniny zany fa zava-marina ny zanak'Israely sy ny firenen'ny Egyptianina tena mahazo ny fahaleovatena tanteraka eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany tsy manaiky ho feheziny le firenen'ny Egyptianina ka raha hitady vahaolana marina de raha io no apitako amitsika savy raha isy fiovana anapaka ny fifandraisana ny firenendehibe hoe nareo tsy mahazo mifehanay fa raha mbola feheziny firenendehibe de ny eo ihany no miverina ary zay no anaovana antso amitsika hoe amin'ny vanim-potoana aneken'ny firenena isikotra amin'Andriamanitra ho tanteraka zany kanefa zay le nyresantsika tany farany teo hoe ny firenena malagasy tsy kristianina daholo ka anaiky an'izany hoe Jehova ny ady fa ianareo mangina ary raha voaty zay ny zavatra mitranga de tsy maintsy ny olana mbola mitranga ihany ary rehefa tena jerevana fa miteny amin'ny maha-kristianina io volana septambra io hitatsika ny 7 septambra tsy iverenatsika de mampatsiaro kely fotsiny lokatoko fa raika ambolapolo fa teny misy fampanantenana teny milaza ny toe-javatra misy fa tsika tsy eny amin'ny 7 septambra fa mitady ny vokatry ny afatra ampitain'Andriamanitra ka tsy nay ny ambina teo anatrehan'izay
mahatonga an'izao korotan'izao lioka toko faraky ambyroapolo andiny fadimy ambyroapolo ka hatrany fahavalo ambyroapolo isy famantarana amin'ny masoandro sy ny volana ary nikitana rety ambony tany de isy fahorian'ny firenena amin'ny fahaverezakevitra no firondroan-dranomasina sy ny fanonjany ka ho reraka ozy ny fon'ny olona no ny fatahorana sy fiandrasana zay zavatra ho tonga ambon'ny tany a fa neriny lanitra de ozongozonina ary am'izany andro zany de hitany zanak'olona avy amikery sy rahona lehibe sy rahona mikery sy voninahitra lehibe izy a ary raha vo miantoza ny zavatra zany de mendrandra ka sandrato ny lohanareo fa manakaiky ny fanavotananareo zay le famarinana io aiziny io teraka fahoriana teraka fihetsembahoaka ary mahavery hevitra ny akamaroan'ny ilizany tsy very hevitra na pomba amin'ny fitondrana na mpanohatra amin'ny fitondrana na io ambara hoe mpitarotolona amin'ny génération Z io na ny kristianina na tsy ny kristianina tsy misy zay tsy very hevitra am'izao vanim-potoana zao indrindra manoloana na mieritreritra fotsiny areo hoe mikorotana zay nisy sy ny fandrobana zay nisy sy ny famonoana hiterakinina fa tsy maintsy miteraka olana vaovao eo amin'ny firenena zany tsy azo hoditsita zany tsy hoe ilamindamina hoe anka ivoaka mpandresy de tonga de milamina de tonga de hoe anka de hidina arivo ny kilagny vary fa tsy maintsy misy zavatra mafy tsy maintsy iretana eo anatrehan'izay ka tena mahataty ny vokatra ny zavatra natao ve isika fa tsy hoe ifanometsiny eo anatin'izany fa ny andiny fahavalo ambyroapolo hoe raha vao miantoza ny zavatra zany osy de mendrandra asandrato ny lohanareo fa manakaiky ny fanavotana anareo raha mbola misy kristianina tena mivavaka koa eto amin'ny firenena mbola misy vahaolana foana mbola hitantanan'Andriamanitra atsika ary tsy maintsy mandresy ny olona miaraka amin'i Jehova lasa ny 7 septambra inona ny zavatra mitranga araka nyresantsika hoe io zavatra eny amin'ny lanitra io ange de entin'Andriamanitra ampahafantarina ihany koa te zavatra misy te amin'ity zao tontolo zao ty ny 7 septambra de fiomanana idirana amin'le volana fahafito araka ny soratra masina fahafito volana tisry araka ny fanisan'andro ara-baiboly kanefa rehefa jerevantsika le fenomanana eny izy iny tamin'ny vanim-potoana tokony hafenomanana an'le volana takona le izy nisy aizina ary zay aizina zay no mitondra fisavoritahana de tsika misitona lesona eo anatrehan'izany hoe iza daholo le mitondra aizina fa aorianany fenomanana dia mematy tsikelikely io volana io parapatonga ny tsinam-bolana ary zay tsinam-bolana zay ny fiandohan'ny volana ara-baiboly ary ny fiandohan'ny volana fahafito de mitamy faraky ambyroapolo ny volana septambra teo zay le voalohan'ny volana fahafito ary manomboka hatreo koa mbola misy hafatra goavana ampitan'Andriamanitra voalohan'ny volana tisry volana maizina raha nazava tamitsika ny fampaherezana teto hoe ny inona ny dikany volana milaza vehivavy milaza fiangonana milaza firenena zany hoe nanomboka hatramin'ny fahafito ny volana septambra ka hatramin'ny faraiky ambyroapolo ny volana septambra ny amaizina mandrakariva de tonga tam'le tsinam-bolana volana maizina tanteraka tsy nahitana lalaka le fahazavana azahoana mivoaka ary nanomboka hatreo amin'ny faraiky ambyroapolo ny volana septambra io zavatra mipotra eo fa jerevantsika ny soratra masina inona tokoa ny afatr'Andriamanitra rehefa tonga ny faraiky ambyroapolo ny volana septambra ny volana voalohany amin'ny volana tisry de zao no ambarany any amin'ny Levitikosy toko fahatelo ambyroapolo Levitikosy toko fahatelo ambyroapolo ny andininy fahatelo ambyroapolo ka hatramin'ny andininy fa efatra ambyroapolo tsy anazava lava ny zavatra amin'ny antsipiriana zany rehetrarehetra zany fa amin'ny akapobeny no entana mitondra amitsika ny hoe sy tongatonga ho azy niteo zavatra mitranga am'izao vanim-potoana zao ary Jehova ny teny tamin'ny Mosesy osy ka nanao hoe mitenena amin'ny zanak'Israely hoe ny andro voalohany amin'ny volana fahafito de ho andro fitsarana ho anareo de fahatserovana amin'ny fitsofana trompetra ho fivoriana masina raha tokony ho izy zany de voalohan'ny volana tisry io de andro miavaka tokony hatonga ny olona rehetra hanao fivoriana masina kanefa ny fomba filazany azy hoe
andro fitsofana ny trompetra. Tao amin'ny soratra masina rehefa tsofina ny trompetra dia vanim-potoana anangonana mihitsy le fireneniny zanak'Israely mba hanambarana ny sitrapon'Andriamanitra. Kanefa io fitsofana ny trompetra io dia filazana meloa amin'ny zanak'Israely fa misy loza mananontanina, misy ady tsy maintsy atrehana. Ary matoa asaina manao fivoriana masina dia misy antony manokana, satria ampahafantarina ho an'le firenena fa mananontanina ny loza. Dia tsy hoe hijanona fotsiny amin'izao hoe aiza izay loza, fa miandry ny afatrafatr'Andriamanitra ao anatin'izay rehetrarehetra izay hoe inona ary no tokony atao manoloana ny loza izay mananontanina, fa tsy maintsy misy io. Ary nanomboka tamin'ny faraka amby roapolo ny volana septambra no efa tena mandeha nresaka teto amin'ny firenena. Nisy zany manerina an'izao tontolo izao fa ny firenentsika no jerevantsika, ary tsika tsy afaka mametsiny izanizy fa mampitodika fotsiny saintsika kristianina amin'ny afatra nomen'Andriamanitra mba hahafahantsika mitandrina eo anatrehan' izany rehetrarehetra zany. Tonga ny voalohan'ny volan'ny tisry, volana maizina tanteraka, aizina mandrakotra ny firenena, misy fitsofana trompetra fanairana hoe mitandrema fa misy loza mananontanina, fa mbaraingy mipetraka nefa afaka amin'le loza vetsika sa vo maiky nidikizo tamin'le loza zay fa nampahafantarina ny tenin'Andriamanitra. Ary dia toraka izany koa toe-javatra misy ange, ohatrany misy fifandraisany ihany tamin'ny famoahana ny zanak'Israely hivoaka tao amin'ny tany Egypta, satria efa nisy vanim-potoana ny tenenan'i Jehova tamin'ny zanak'Israely hoe tena amin'ny fahaefatra amby folo ny volana Nisana ny zavatra hitranga dia hitan'i Jehova dia hamono ny matoa rehetra ao amin'ny tany Egypta. Ary nisy fepetra napetrak'Andriamanitra rehefa tena anjerevantsika fotoana lava nge nitondrana an'izany teto amin'ity haino amanjery ity, teto amin'izao tambajotra serasera zao hoe tena zavatra mitranga le famoahana ny zanak'Israely voalohany tao amin'ny tany Egypta mba tsotratry ny loza dia niditra tamin'ny fiboana. Io no fiboana voalohany tao anatin'ny soratra masina, samy mijanona tao amin'ny tokantranony avokoa ny zanak'Israely rehetra. Fa nidiny Jehova dia nisy fandringanana tamin'izany vanim-potoana izany ho an'le olona tsy nanaiky ny afatrafatra napetrak'Andriamanitra, tsy hoe niiboka fotsiny tao amin'ny trano ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana izany, fa nisy fepetra napetrak'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely. Ary rehefa nanaiky izay fepetra napetrak'Andriamanitra ary iny vanim-potoana iny no nidinan'i Jehova, nandringana ny matoandre ny Egypta fa afaka tamin'ny loza zanak'Israely tsy nisy ringana. Ary tamin'iny vanim-potoana iny tafavoaka soma tsara ary raha mandinika tsara tsika ny toe-javatra rehefa Jehova ny miady dia zao tsy misy volana maizina, satria ny fahaefatra amby folo ny volana Nisana tamin'izany vanim-potoana izany volana mazava. Ary rehefa mamirapiratra ao anatin'ny aizina ny volana midika fiangonana dia zao tsy misy loza hamelezana ny zanak'Israely. Ary ny hatsapahantsika an'izany mahatonga ny fampahirezana amin'izao vanim-potoana izao ka raha fitinina ny afatra izay nomena raha mijeritsika ny fivoahan'ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egypta hoe Jehova no miady napita tamintsika izany. Kanefa tsy voatery ny olona rehetra nge no anaiky an'izany. Ary araka ny resahako teto hoe ny ato amin'ny firenena malagasy nge tsy kristianina daholo ary tsy ny olona tsy kristianina akory ny anaiky an'izay toromarika izay. Fa inona ny tokony atao? Ny tokony atao ange dia tsika kristianina ny tokony hanome modeliny tsy kristianina. Ary mbola ho hitantsika moa famarina ny soratra masina fa nitranga ny toe-javatra tahaka an'izany. Misy be dia be ny atoko-pivavahana misy eto amin'ity firenena ity tsy kristianina fotsiny, fa tsy mitovy koa ny Andriamanitra izay hivavahana. Kanefa tsy afaka hitentsika hoe tsy mitsino zavatra tsara ireo atoko-pivavahana ireo, fa samy manana ny eritreriny ary samy mitaraina amin'Andriamanitra. Misy tao anatin'ny Baiboly zany rehetrarehetra zany. Fa maha-kristianina ny tena dia hoe tokony hijoro amin'izay maha-kristianina izay. Ka raha ny zanak'Israely tafavoaka tao amin'ny tany Egypta tamin'izany vanim-potoana izany no ny fanekena ny afatra Jehova, dia tiako misy afatra, satria tsofina ny trompetra angonina. Ary tokony isy fivoriana masina ny dikan'izay fanangonana izay, ohatrany ankolaka, ohatrany misy fiboana ankolaka tahaka ny tamin'ny andro namoahana ny zanak'Israely. Dia zao ny afatra mba ho saintsaintsika, tsy misy mihitsy eto
fa mezatsiny ny toejavatra mitranga am'izao vanim-potoana zao mifanapa-kevitra ny tsirairay fa ny zavatra ampita amin'ny olona de conscientisation mba tonga ny olona entehitra amin'ny hery tsy hita maso de le Andriamanitra nahary an'ity zao tontolo zao ty zay fomba filaza ny fiangonana azy tsy ny kristianina rery an'le zanahary an'le hery ninenina fiantsotsika ny Andriamanitra io fa amin'ny maha kristianina de zao ny voasoratra aty amin'ny Isaia 20:20 sy 1:20 afatra ty ho fampieritrretana tsy mijanona treto ny fampahirezana atsika fa tanjona kendrena de zao mba hananatsika fisainana miakina amin'Andriamanitra satria raha vo Andriamanitra no miatsona tsy afaka miresaka amin'Andriamanitra raha tsy ny fitiavana no manjaka ao anaty mba ndraisantsika fanapa-kevitra hoe ny fanapa-kevitra rehetra raisitsika ve fanapa-kevitra tena mitondra fihavanana mitondra fifankatiavana ny akoatran'izay zany ohatra ny mamperitreritra misy atoko 20 fakeko fotsiny fa hojerevantsika moa manaraka ny 20 de zao ny voasoratra hoe mandehana olo kozy midiro amin'ny efitranonao mirindrina varavarana ianao ka mire kely indray mpimasomonja mandra-palasa ny fahatezerana fa indro Jehovah mivoaka avy amin'ny fitoerana amaly ny mponina ny tany no ny elony ary ny tany ampiseho ny raha zay ny foany ka tsy nafiny intsony izy zay novonona teo aminy mitovy am'le afatra tary amin'ny fivoahan'ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egipta ihany ange fa ny afatra napetraky Jehovah hoe raha tena manatsofina mandinika tsara de ohatrany hoe antso apetrak'Andriamanitra ange zany petrahalo de mandiny tsara mitondra tsika aizany fanapa-kevitra raisitsika tsika zany tsy hanmetsiny hoe ankadiso ny fanapa-kevitra zay niraisina ny fitolomana na tsy diso fa ny afatr'Andriamanitra de dino tsara aloha zany hoe misy vanim-potoana tokony isainana misy vanim-potoana tokony hanaovana fanadihadiana misy vanim-potoana tokony eritreretana ameriny indray hoe mety zao hoe zao fanapa-kevitra zao sa tsy zay fotsiny mandrasan'i Jehovah fa ny zavatra hitranga fotsiny de ny afatra Jehovah hoe midira aloha amin'ny efitranonao mirindrina varavarana ianao midikan'izay hoe tena mandiny tsara aloha isambatan'olona mihitsy zany io antsony io ka mire kely indray mpimasomonja tsy ela be indray mpimasomonja zany hoe manana fotoana kely fotsiny mba andinihana fa raha vo ianao tsy mandinika tsara de manjary manaonao foana mandra-palasa ny fahatezera satria manoloana ny toejavatra misy manerana zao tontolo zao eto amin'ny firenena tezitra Jehovah satria nahoana inona ny antony tsy misy fitiavana tsy misy fihavanana mandra-palasa ny fahatezera fa ny zavatra ataon'i Jehovah mivoaka ny amin'ny fitoerany Jehovah amalina mimponina amin'ny tany noho ny elony noho ny elony fa tsy amalina mimponina amin'ny tany noho ny famarinany de ao tsika ny mandinika hoe eloka sa famarinany ary ny tany ampiseho-ndraha zay ny foana tsy zavatra tsy ho atsikafina fa rehefa nisy fadisona nataon'ny olona de tsy maintsy mianjaanja zay ary valiany Jehovah ary tsy hanafiny intsony izy zay ny vonoana de ho amin'ny fampieritrretany zany re olona fa inona no afatra todia amin'Andriamanitra araka ny resako tamintsika hoe malaza manerana an'izao tontolo zao tolona eto amin'ity fireneny ty fa mahita voninahitra am'izany ve tsika sa afa baraka fa mitodia amin'Andriamanitra fa Andriamanitra rery ihany no afaka manome toromarika tsara ho atsika mba hivoahantsika am'izao fahoriana mafy menjady eto amin'ny fireneny zao voninahitra n'Andriamanitra rery ihany vavintsika misaotra anao Jehovah Andriamanitra rainy amin'ny teny mandray izay tonga toko sy mino fa Andriamanitra fitiavana ianao ary ianao rery no afaka miasa ny amponiny olona na kristianisy na tsy kristiana mitondra fanovana eo amin'ny fanapa-kevitra zay raisina mba fanapa-kevitra hiteraka vokatra tsara ho an'ny be sy ny maro fa tsy hiteraka enatra fa oriana de natoko sy mino Jehovah Andriamanitra ray fa mana lalana heverina an'izao firenena zao ianao de misaotra no mivalimbavaka ifomananao sady ny anaranao Jesosy